Ao anatin'ny politika vetrano no idirantsika anohidana ny vaovao niakatra fitsarana androany ny raharaha fidirana ankeriny teo anivon'ny ministerany angovo ny 12 ny volana Mey 2024 teo anisan'ny voaroiroy ary nantsony fitsarana tao anatin'ny ity raharaha ity moa ny mpitarika ny antoko monima. Namaly ny fiantson'ny fitsarana i Monjarondefo Flot nasionaly ny antoko monima androany tonga teny anosy niatrika ny fitsarana ihany ny ministry ny tany teo aloha no sady solotena ny ao anatin'ny senita niaraka tamin'ireo délégationna izay tonga teny amin'ny birao ministera ny angovo teny ampandrino amin'ny 12 Mey 2024 teo nampirisika ny délégationna niditra tao ankeriny tao amin'ny birao ministera ny angovo fanidina ankeriny tompona andraikitra tao anivon'ny ministera ary fisandona andraikitra no anisan'ny anenjehana ny Monjarondefo sy ny mpikambana sasany ao anatin'ny antoko monima. Manoloana ny fiantsonana ny fitsarana io dia manana ny ambarany sekretary général ny antoko ny professeur Gabriel Rabearmanana. Fiantsonana ny Front national monima candidat filoham-pirenena hiatrika fitsarana politika ao herinandro fitsiroan'ny fifidian'ny fanrepublika dia misy pikeny lehibe ho an'ny antoko monima. Pikeny lehibe satria voalohany aloha tsapa teo fa tsy maivana akory fa tsy mitombona ny fiampanganana atao amin'ny délégation moa ny vokatry ny fitsarana. Misy pikeny lehibe satria dia azo atao hoe fiezahana ampiasa ny fitsarana ho fitaovana politika entina andemena na antontona ny candidat ray dia Andriamato Monjarondefo zany tsy maninona izany satria zany indrindra zay anyseho zany indrindra no iezahana iadina hitilomana mba tsy hisy eo intsony amin'ny manaraka. Tsy mbola nisy ny fanapa-kevitra niraisin'ny fitsarana mikasika ny raharaha fidirana kely tao anivon'ny ministera ny angovo ny volana Mey lasa teo iny ny fito ambin'ny 10 septambra vao hamoaka didy izy ireo.